Haleluya, haleluya, haleluya. Sotran'Andriamanitra lehibentsika dia raintsika ilay mpanjaka ny mpanjaka, mbola afaka mizara ny afatrany, mbola manambara mampita ny afatrany alohan'ny hatongavany fiavian Jesosy izay efa hoe akaiky tokoa ho antsika fiangonana, ho antsika mpiara-manompo, ho antsika zanak'Andriamanitra. Haleluya, haleluya. Iara hivavaka antsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, Andriamanitra izao rehetra izao nahary an'izao rehetra izao, ianao nampisy an'izao rehetra izao. Misaotra anao zay mankalaza anao zay, satria miteny aminay mandrakariva ianao, mampalala anay mandrakariva ianao ny zavatra miafina rehetra, ny zavatra ho avy rehetra. Haleluya Jesosy. Tompo malalo, mangataka anao Jesosy, ametraka ny teny eto am-bavako. Jesosy malalo, aza vela hijery ahy Jesosy. Zay rehetra mihainao an'izao video zao. Faoka ianao mihintsy, lay Andriamanitra mahagaga, lay tompony hery sy ny fahefana, zay mampalala ny zava-miafina rehetra, anokatra ny masom-pananay tsirairay avy. Ka dia misaotra indrindra Jesosy. Alleluia, amen. Amen. Raha vavy na da malala amin'ny tompo. Efa hitantsika angamba ny titre hoe Hivavaka ho an'i la France. Hivavaka ho an'i la France. Efa ela mihitsy nazoko an'ity révélation ty, fa mbola tsy sany teny an'izy aho, fa zao angamba ny fotoanan'ny tompo, zao ny fotoanan'ny fanahy masina izaran'izany ho antsika rehetra, indrindra antsika zay manana groupe any amin'ny intercession. Mila mitondra-mbavaka ho an'ny hafa antsika, mila mitsangana antsika mitondra-mbavaka ho an'ny hafa, tsy ho antsika ihany, tsy ho antsika ihany, fa ho an'ny firenena hafa zay mitovy amintsika ihany koa. Mivavaka ho an'ny firenentsika antsika dia mivavaka ihany koa ny firenena hafa, satria any amin'ny firenena hafa reny dia misy zanak'Andriamanitra any, misy mpanompon'Andriamanitra any, misy mitoro ny filazantsarany. Fa ny firaisantsika miombo-mbavaka, mitondra-mbavaka ho an'ny hafa dia Andriamanitra mandefa ny anjeliny miaro ny mpanompo ny tsirairay avy any amin'ny toerana samihafa. Haleluya. Ka ny antsika dia androantsika dia iainao n'ity révélation ty dia anjarantsika. Raha ianao no mitarika any amin'ny groupe, ianao any amin'ny intercesseur, misy ianao intercession, dia azadino mitondra-mbavaka ho an'i la France. Azadino mitondra-mbavaka ho an'i la France. Tsy la France ihany ary fa manerana an'izao tontolo zao. Tsy Madagasikara ihany fa manerana tany. Mila mifampitondra-mbavaka tsika. Haleluya. Zay no mampiray antsika. Mila miray tsika kristianina. Haleluya. Haleluya. Tena Andriamanitra ho entiko ao anatin'izany Jona 4:4 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jona niantomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro, ka nitoro hoe rehefa afaka 40 andro dia ho ravana Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadian-kanina, sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary rehefa reny mpanjaka Ninive izany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy, ka nanaisitra ny akanjom-boninahiny, dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina nantsoina sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela hisa nendry hanina akory na olona na biby fiompy, dia ny ondry amanosy sy ny omby, eny aza vela hisy hinana na hisotro rano akory ireo. Faoka samy hisarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiomby, ary aoka hitarana mafy amin'Andriamanitra izy. Ary aoka samy afoy ny lalany ratsy sy ny fandozana eny an-tanany avy izy rehetra. Fa ngamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary ala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Amen. Eto dia Jona ny ran'Andriamanitra andeha hampibebaka ny firenenan'ny Ninive. Haleluya. Mampibebaka atsika rehetra Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Mampibebaka na any France ianao, na any États-Unis ianao, na any Canada ianao, na malagasy ianao, na firenena viaiza ianao, dia mampibebaka Jesosy. Tsy fotoana intsony mbola ho andaniana andro, mbola hifanenjika, fa tokony fotoana iraisantsika saina zao hifampitondra-mbavaka. Haleluya. Haleluya. Eto mpanjaka Ninive dia nahareny hafatra zay nataon'i Jona, zay nampibebaka afaka 40 andro ravana Ninive.
Halleluja. Za tsy afaka hoe tsy afaka tena hoe tsy afaka tena satria tsy omen'Andriamanitra anazy révélation zay, tsy omen Jesosy anao hoe afaka efapolo andro ravana la France, tsy zay ny tiana tongavany tenin'Andriamanitra eto, fa ny mba ifampitondrantsika mibavaka, ifadianina ho an'ny hafa tsika, fadianina ho an'ny fireneny la France tsika. Alléluia. Ary hitsangana tsika intercesseur tsika manao vavaka isan'andro manalina any amin'ny groupe ivavaka ho an'ny la France. Alléluia. Satria misy raha vavintsika ny misy anadahtsika. Amen. Mila miray saina tsika kristiana mifankaty miara-miombavaka. Tsy amin'ny mora ihany fa na amin'ny sarotra aza. Alléluia. De Jona no raha n'Andriamanitra nampibebaka ny fireneny Ninive. Ka niantso ifadiakana 7 andro hatramin'ny mpanjaka nidina nanetry tena nidina amin'ny lavenina. Alléluia. Kaokatsika hanetry tena hidina ambany dia ambany hitady ny tavan'Andriamanitra ivavaka ho an'ny hafa, ivavaka ho an'ny la France. Tao anatin'izay efa elaela nazoko an'ity révélation ty de nisy za mivavaka, de za mivavaka azy tory, de nisy zaza nanantona anahy, sany hoe zazakely nanantona anahy. De avio izy enoy ny sofiko. De za izy kely, de za sany hoe zazakely izy, de za lava nefa. De sahirana miondroka ambany ieno le zavatra tena hoe enoy ny sofiko. De rehefa nieno an'le sofiny de maheno olona maro mivavaka. Olona maro mivavaka de miteny ny azoko ao anatin'le zaro mivavaka de hoe la France, la France, la France. Amen. Izany hoe miara-miombavaka le kristiana mivavaka ho an'ny la France. Alléluia. De avy eo nandeha izy de nanaraka ny azakazaka ny anaraka azy. De mbola niteneny hoe avio izy midina eno ny sofiko, de neno an'le sofiny de mbola enoko ihany le olona maro be. Teny français ny sasany. Ka tsy voateny français ihany zany no ivavaka ny hafa na samy hoe hoe any français ihany fa na Antsika rehetra ary. Matoa nasehony atsika, matoa nasehony ihany de ifampitondrantsika mbavaka satria misy ihany mety hoe malagasy namantsika. Na tsy malagasy izy. Alléluia. Miaraka mivavaka atsika miombavaka atsika. Alléluia. De avy eo nandeha tsy hitako le zazakely. Amen. Ka mitaky atsika Jesosy mitaky atsika izy ivavaka ho an'ny la France, atsika zay intercesseur, groupe d'intercession satria henoko amin'ny maromaro zareo mivavaka, feo maro ny henoko miantso hoe anaran'ny la France. Zany hoe mivavaka ho an'ny la France. De aoka atsika samy hoe afoy fotoana, na de hoe tsy miaraka amin'ny groupe na ianao samy rery, afaka manao an'izany ianao mifadianina ho an'ny hafa. Alléluia. Tsy ho an'ny tenantsika ihany fadiantsika hanina, tsy ho an'ny ara-panahintsika ihany, tsy ho an'ny firenentsika ihany, fa na de tsy piray tanindrazana atsika ary ho antsika mbavaka. Alléluia. De voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ho azy hatramin'ny taolan-drindra ho mandrakizay. Ho tahina ny teny rehetra izay voaraha eto Jesosy eo. Ary tsy hiverina aminao zany hafatra ao zany. Fa ho tonga amin'ny tsirairay avy izay manana anjara nomenao anjara, andraikitra mitondra mbavaka ho an'ny hafa ny intercession, ny intercesseur rehetra. Hitsangana ivavaka ho an'ny la France Jesosy eo. Misaotra Tompo, de raiko ny anaranao any amin'ny avo indrindra. Alléluia. Amen.